isika dia hanao vavaka arak'izay fitariana nampiasan'Andriamanitra ny mpanompony teo mba hifankazatra amin'ny tsitoza sy ianao fa ambadik'izay ny fiadanana. Amen. Mifankazara amin'ny tsitoza izy ny bokon'ny Joba dia hiadana ianao. Izay fifankazarana izay ianao manokana sy ny tompo. Izany hoe mila manokana fotoana manokana ianao ankoatra ny fanokanantsika fotoana iraisana eto amin'ity toerana ity sy ny amin'izay toerana anaovana fivoriana. Amen. Ao foana tananao dia angatao amin'Andriamanitra izany. Ray aminaran'i Jesosy Kristy tompo entina hitanatrehanao ny fanombohana ny herinandro vaovao ao anatina fanekena hifankazatra aminao hifankazatra manokana aminao ny tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny teny fanairana tokoa izay tonga mitondra fananganana mampijoro ary manome bagazy ho an'ny tsiraray avy ahafahany indray mamakivaky sy matateraka amin'ny fihazakazahana. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Amen. Antsika mbola hanao fisaorana satria mifarana androany indray ny volana febroary. Maro ny zavatra mifanesy tadidio tsara fa Andriamanitra mampianatra an'izao prinsipy izao fa ny zavatra vitany dia lehibe lavitra no ny zavatra andrasanao. Zay foana zany. Zay foana. Zany hoe misy zavatra mila misokana mihitsy zany ao anatsika ao hoe le aiza le hitoeran'ny fahafampontsika ohatrany hoe tsy mety hafapontsika raha tsy tanteraka le eritreretintsika. Nefa amin'Andriamanitra ny zavatra efa novitainy dia tokony efa mahafapo anao mba ahafahanao mamotsitra ny ao anatinao hisaotra fa aorianan'le fisaorana satria mahatsapy ianao fa important ny efa vitany no le andrasana dia misokatra ho anao ny lanitra. Amen. Zany hoe important amin'Andriamanitra zany hoe ianao efa nandray azy manaraka ho azy ny ambony. Tsy le manaraka ho azy tsy hoe mitranga ho azy tsy izay fa raha mbola eo ny etaetanao androso dia eo ny fanohan'Andriamanitra hitarika anao. Amen. Dia tsika nokatra amin'ny fotsika indray dia atsiaro ny tanan'Andriamanitra nandritra n'izay volana febroary iray manontolo izay. Fongory avy any anatinao any ny fankasitrahana. Raha tsy mahita ho tenenina dia mahita zavatra ho tenenina aza velangina ny vavanao ny amin'izay nataon'Andriamanitra nandritra n'izay ray volana izay. Niny tehirizany ianao. Mety mieritreritsika hoe velona fa tsisy nininina. Fa isaory an'Andriamanitra fa amin'ny Baiboly dia milazo izy ny bokin'ny Oabolana na mpitoroteny izay hoe raha mbola isan'ny velona ozy izy dia maninona? Misy antenaina. Dia nefa mpitoroteny. Lasa ohatrany hoe amaivantsika ilay fahavelomana satria misy vola misy karazana vola tsy tonga eo am-pelantanantsika. Hitanareo ve le lasa tsy misokatra zany ao anatsika mahita ny asaribidin'ny ara-panahy sy ny zavatra efa nataon'Andriamanitra. Sokafo ny fonao dia vaovao hatrany ireny tananao. Mahatsiarova ny zavatra nataon'Andriamanitra nandritra nyity volana février izay mifarana androany ity. Mahaiza mampiasa ny fonao. Mahaiza mampiasa ny fonao hisaotra an'Andriamanitra avy any anaty lalina. Misaotra raha io. Mankasitraka ny amin'ny mois de février iray manontolo. Nanomezanao révélation nitondra fiainana sy famelombelomana. Nampahazoaina sy nampitombo ny fiainam-panahinay. Mankasitraka ny amin'ny sofinao tsy lalidalovana. Ny aino ary nandreny vavaka rehetra izay nataonay. Ho fanehoana ny fiankinana taminao. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay. Maro ny zavatra natrehana fa teo ny tananao. Misaotra ny amin'ny fiarovana tompo tamin'izay rehetra loza amin'ny tatao dia no azoninao izay ary ny tehirizinao. Mankasitraka sy manome voninahitra anao izay ny amin'ny famatsiana. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao niditra tsehatra nameno fahabangana. Misaotra ny amin'ny fanangananao ny tsiraray avy sy ny fitehirizanao ny tsiraray avy. Ray sy ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay. Misaotra ny amin'ireo fivoriana rehetra nafahany niara-ny vavaka sy niara-ny angona nandritry ny mois de février. Na ny sekoly samaraina zany na ny fotoana ny fanotronana sy ny communion tetsy amin'ny trampokon'olona. Misaotra tompo ny amin'ny diffusion directe ny régie sy ny any amin'ny Facebook ireo
avanay rehetra zay afaka miaraka aminay miombona aminay amin'le fotoana ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny nisa tokantrano, misaotra ny amin'ny fidiranao an-tsehatra. Mankasitraka anao zany amin'ny firenenay, asarato mivavaka ao dia isorony amin'ny firenenao. Isaora Andriamanitra fa efa miasa izy na dia mety mbola tsy any amin'ny eritreretinao azy. Ok, anao i-reconnaître ny tanan'Andriamanitra efa manomboka miditra an-tsehatra. Mankasitrahan'Andriamanitra ianao ny amin'ny fiainam-pirenena. Aza dino zany. Aza mionona fotsiny eo amin'ny fiainanao manokana. Isaora Andriamanitra amin'ny zavatra iainanao sy ny toerana metrahan'Andriamanitra. Misaotra Tompo ny amin'ny tananao efa miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainam-pirenenay. Mamango ny mpitondra anay ianao. Indrindra mamango ny vahoaka ianao. Mankasitraka anao zay Tompo ny amin'izay tsy takatry ny sainay. Misaotra anao zay ny amin'ny fahatokianao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy ary fa mendrika izy ary sarobidy ny fotoana omeny mahazo toerana vetivety indray mamerina ny fiarabanantsika tratra soany zao latsinainy fanomboana ny herinandro zao tain'Andriamanitra manokana antsika tsararay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra ho resahantsika andro amin'ny maraina dia ny foto-pisainana sy ny toerana tokony hijoroantsika mba ho eo amin'le ilan'Andriamanitra antsika no misy atsika. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny fahasalamana sy fanasitranana? Ny ifandraisan'izay dia izao: ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika dia natao ho ampiasaina ao amin'ny programany. Tena kekinao ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika hoe dia natao ho ampiasaina hoe ao amin'ny programany hoe. Anisan'ny fahendrena zany dia ny fanekenao amela ny programanao fa hiditra ao amin'ny programan'Andriamanitra mombanao. Androany tsika tsy resaka an'ilay hoe inona ny programan'Andriamanitra hoe tokony ho aiza ianao ohatra, na hoe inona ny anjara andraikitrao ao anatina safanimpoana anankiray. Tsy izay zavatra précis be zay ilay resahako fa zavatra global mba ahafahantsika manitsy ny fomba fiatrentsika fiainana arak'izay itiavan'Andriamanitra azy mba ho ampiasaintsika ao amin'ny programan'Andriamanitra ny fahasalamantsika. Amen. Voalohany dia mila manompo aloha isika. Raha mareo marika isika dia ny mahazanak'Andriamanitra tsy midika hoe tsy manompo. Le anarana no novaina sy ny toerana fa ny asa tokony hanapahatsapahantsika hoe tsy mpiasa fa zanaka. Fa tsy midika hoe rehefa tonga zanaka dia tsy manao ninninona tsony. Azonareo ve zany no niantsona n'izay nitsongain'Andriamanitra manokana novidiny sy nampiasainy. Rehefa tonga Jesosy dia nisokatra ny opportunité mba ho tonga zanak'Andriamanitra ny olona tsiraray avy tsy hakanavaka. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia tsy midika hoe tsy manompo intsony. Fony mbola tsy tonga Jesosy dia manompo ianao ohatry ny mpanompo. Fa rehefa tonga Jesosy dia manompo ianao ohatry ny zanaka. Amen. Jerentsika vedetika ny Exodosy dia aveo hiditra amin'ilay zavatra napetraky ny Tompo ifampizarantsika androany. Exodosy toko 7:20 ny andininy 5:20 minaran'i Jesosy. Fa manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina.
resaka fanompontsika mila manompo, mila manana etaeta ny anompo, mila manana fitiavana ny anompo, ary aspect anankiray ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra no raisitsika andro amaraina. Zay matetika eritreretin'ny olona hoe esorona tsy ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra nefa tafiditra tanteraka ao anatiny, dia ho azonao izy rehefa ho azavaiko. Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahafolo, raha afaka amboarina kely le zafady tompoko. Petera voalohany toko fahaefatra ny andininy fahafolo, ny anaran'i Jesosy samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay niraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Miresaka eto ny epistily izay nosoratany Petera, ozy izy hoe mila mifanompo ny zanak'Andriamanitra. Karaktera ny resahantsika fa tsy akta. Zany hoe tian'Andriamanitra ho tezainao le fanetretena nomeny amin'ny alalan'ny fanekenao anompo ny mpiara-manompo. Ao ve ny zavatra resahan'i Petera eto dia izao, misy fanomezana ozy izy nomen'Andriamanitra ny olona, gift. Dia raha teneniko amin'ny teny frantsay tonga dia mazava be don. Nomen'Andriamanitra don ny olona tsiraray avy. Atao ino io don io? Io don io no tena marina tsy ho anao rery, fa natao anompona ny hafa ihany koa. Zany hoe raha manana don ianao ka ampiasainao ho anao rery, dia tsy miasa araka ny tokony ho izy le fanomezana izay nomenanao, ary misy fiantraikany eny amin'ny fahasalamanao zay. Inona ny ifandraisan'izany? Satria tsy mijoro eo amin'ilay ilan'Andriamanitra anao ianao, dia misy zavatra mandringa eo amin'ny fomba fiatrehanao ny fiainanao. Anisan'ny mitondra fiadanana sy fifaliana any anatinao ny fahafantaranao fa eo amin'ilay toerana sy fomba tena iandrasan'Andriamanitra anao no misy anao. Andreo zantsika tsy resaka hoe marary ianao dia entina-bavaka. Afaka entina-bavaka ianao rehefa avy eo. Fa ny tsara indrindra dia izao hoe fantaro hoe inona ny tian'Andriamanitra mba hataonao eo amin'ny fiainana. Araka ny programmana dia mijoro eo amin'izay fa hampasalamanao zay. Ny antony, ny hanomezan'Andriamanitra anao fahasalamana dia ny hahafahanao mijoro eo amin'izay ilany ianao. Zay mahatonga ilay hoe misy olona sitrana, anao ino ny olona io rehefa sitrana. Ny sosian'Andriamanitra tsy any amin'ilay hoe vita ny fivoriana dia firy ny marary, fa ny sosian'Andriamanitra na ihany koa hoe ny ao am-pon'Andriamanitra momba ny asa mahagaga izay ho ataony, firy amin'izay ho sitrana no ampiasan'ilay fanasitranana ao amin'ny programany. Tenenina akaikinao, na inona fanaintainana hoe, na inona fampahoriana hoe, na inona fahasarotana hoe, na inona olana hoe, na inona tsy fisina hoe, na fahabangana, na fahafoanana, na fanoerana. Fantaro zao hoe ho ataonao inona ny fiainanao hoe raha hoe sorona zany. Ho ataonao inona le izy? Tsy hoe tsy mahazo manao vakansa ianao, fa tsy izay aloha ny hanomezana fahasalamana anao, fa anao izay tokony ho ataonao. Avy eo Andriamanitra mahalala, iza anie namorona ny vakansa e? Sabatako. Mihaino ve tsika e? Ny fanomezana dia natao hanompoana ny hafa. Ity zany conseil ho an'izay te ho salama. Manana fo tia me rendre service.
mety tsy niomanao amin'izany ianao a fa mba handramo ane. Mety tsy any amin'ny letriretinao mihitsy za zao hoe tonga eto misy zavatra manaintaina fampornefa matona ny be mihitsy dia mahavany eo zavatra tenen'Andriamanitra dia zao ok anao tia mirendre service. Zany hoe ny any anaty mihitsy ny ampifanandrifio amin'ny programan'Andriamanitra. Inona programan'Andriamanitra momba anao? Anisany ianao mirendre service. Raha mbola misy zavatra azonao atao dia ataovy. Ataovy am-pitiavana, ataovy am-pifaliana. Amen. Fa eto Petera dia milaza samy mifanompo araka ny fanomezana izay niraisinareo. Za zao misy fanomezana nomena ahy. Misy zao fanomezana manomboka fantatra hoe nomena ahy. Ao dia hitako hoe ilain'olona be dia be ilay izy. Dikan'izay zaza mila mampiasa an'izay mba nomen'Andriamanitra ahasoa ny hafa, ahitan'ny olona an'Andriamanitra. Ianao ihany koa hoe misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao.